Hoandry zareo eny amin'ny section Ambohidratrimo kosa indray dia natateraka ny fivorimbeny izy ireo taoriny ny fahavitan'ny taom-pilalaovana 2024 izany ka dia mitondra fanazavana mikasika andrindra izay ny filohan'ny section Ambohidratrimo Andriamatoa Rakotomalala Risara izay mbola mirotsaka amin'izany filohan'ny section Ambohidratrimo izany araka ny nambarany dia hiatrika fifidianana aloha zao vao meritreritra fifaninanana indray. Raha zava-dehibe songadina tao aorian'ilay fahavitany izy aloha dia ny fahavitany taom-pilalaovana 2015 dia vita daholo tamin'ny malika io zany ny taxe rehetrarehetra na ny ara-tsaina na ny ara-moraly na ny teknika dia manao ahoana ny fahitan'ireo filevana izay nitantananao ny fomba fitantananareo ny section Ambohidratrimo, inona ny zava-baovao amin'ny manaraka ihany koa? Ny zava-baovao angambany aloha ny amin'ny manaraka dia ny aloha ao aorianan'ny fifidianana ny voalazaina satria miankina amin'ny izay ho filevana anjay anjaranay ny mahafantatsika hoe zao indray zava-tsy hitantsika ihany. Mbola nahazo mifankatoavan'ireo filevana ao amin'ny section Ambohidratrimo ve ianao tao aorian'ilay fivorimbe? Raha mifankatoavana tamin'ny filevana aloha zany dia atao hoe 100% 100% aloha zany ny fankatoavana azy ny mpitantana. Tsy maintsy hirosona ny fifidianana amin'ity taona ity, mbola kandida ve zany ianao? Ny raha mifangatahan'ny beso maro aloha zany dia ny mbola hiverenany tantana amin'ilay izy aloha tonga le fotoana. Raha ny arak'ilay fanentanana nataon'ny fédération momba an'ilay fampitambarana ny club eo anivon'ny fokontany aloha ho an'ny section Ambohidratrimo manokana dia efa tena lasa lalina tokoa ny fampitambarana indrindrandrindra ho an'ireo club manana ny première division izay misarika ny deuxième division sy ny troisième division ny fokontany manodidina dia raha hitambatra aminy. Anareo mpitantana hitanareo ve hitondra zavatra vaovao ny rafitra iny? Ho anay mpitantana aloha raha ny tena marina na afa tamin'ny herintaona ary zahay dia efa nanentana ny club mba hitambatra ka inoko fa ahita tombony tokoa ny filevana ny kambana amin'io fampitambarana takin'ny fédération.